I Raj Alexandre Boka tanora zay malagasy moa zany mpianaka tendrombohitra malagasy dia manohy an'ilay fiomanana fiakarana vaovao an'ny Everest indray izy amin'izao fotoana izao satria dia nisy moa zany ny ataontsika hoe sady fanazarantena nataony ihany amin'ny fiakarana ny tendrombohitra Elbrus zay tendrombohitra avo indrindra any Europa. Io dia nataony hanomanana indray zany hiakarany ny Everest zay tsy vita moa zany tamin'ny taona lasa noho ny ataontsika hoe ny andro ratsy teo ihany koa ny tsy fahasalamana zay nisy teo amin'izy ireo raha tsika ny fanazavana. Na vita fiakarana indray i Raj Alexandre Boka tamin'ny 15 septambra lasa teo rehefa nahatratra ny tendrombohitry Elbrus izay avo indrindra ny Europa mirefy 2705 metatra. Nambaran'ny page Facebook ny fianakavian'ny Boka ity zava-bita ity izay ho isan'ny dingana lehibe ho an'ny fanomanana ny tanjona lehibe indrindra ny Everest. Tamin'ny taona lasa efa saika tafakatra tany amin'ny tapon'ny Everest izy sy ny arainy Zozary Boka ary ny lalahany raisy saingy tsy navela ny toetrandro sy ny olana ara-pahasalamana anohitra amin'ny farany. Zozara dia voatery nahiditra hopitaly noho ny olana ara-pisefona raha i raisa kosa tsy hafa niakatra intsony rehefa 50 metatra teo eo sisa no tsy tratra noho ny fanambony atsika sy ny rivotra mahery. Na izany aza tsy kivy izy ireo taoriny izay dia nanambara indray izy telo lafa anohy ny nofony amin'ny fiakarana vaovao any Everest. Izany no antony nanomanana ny Raj Alexandre ity fanazarantena vaovao ity tamin'ny fiakarana ny Elbrus tendrombohitra be ranomandry ao amin'ny faritra any Atsimondrefa ny Rosia. Raha ny fantatra izy no malagasy voalohany navita niakatra teto Elbrus ho ny tatitra. Asa sarotra mitaky fahavonona sy fanazarantena amin'ny avo sy ny toetrandro mangatsiaka asaingy fanomanana tonga lafatra ny amin'ny fiakarana manaraka any amin'ny tapony izao tontolo izao ny Everest